Fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izay ara moa dia nitondra ny heviny filohany antoko fikambanany demokraty eto Madagasikara na FIDEM izay nanambara fa betsaka ny andrasan'ny malagasy amin'ny filoham-pirenena vaovao. Arahantsika ny fanazavana izay entiny. Ny zavatra fantatra aloha betsaka ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy androany satria sanganena ihany vahoaka hoe herajonary mampiariny ka tao fitondrana asa teny ka io ve hitondra zavatra vaovao amin'ny firenena. Ny amoa zany dia teneny foana hoe reny kabarina taony tamin'ny izy manao fiainana tany tao Mahamasina, reny ny tapa-kevitra efa nalainy tamin'ny conseil des ministres voalohany, tsy misy mihitsy antony tsy atokisako azy satria malagasy alamiko izy ary filoham-pirenenako izy aloha. Faharoa, ny olona fanina tamin'ny digana faharoa Robinson Jean-Louis dia nanaiky fa hoe filoham-pirenena marina ao lany. Za zany amin'ny malagasy dia horesiko salamo zany koa Rajonary Mampianina. Fa kosa tokony hitondra zavatra vaovao tokoa izy amin'ny tanindrazana. Zany zavatra vaovao zany teneniko hoe betsaka ny zavatra tsy mety eto amintsika tsy maintsy amboarina ireo ary izy moa ny teny hoe état de droit ozy ny apetraka. Ary ohatra ka hanao état de droit izy tsy maintsy amboarina zany ny fitsarana. Hanao état de droit izy tsy maintsy amboarina zany ny fampianarana, tsy maintsy amboarina zany ny fitsaboana, tsy maintsy amboarina zany ny fiainam-bahoaka satria betsaka loatra malagasy mahantra ka enganeka manana fimiavana nagnatanteraka an'izany tokoa ny filoham-pirenena vaovao.